Halleloia! Miderany Jehova ry fanahyko, iterany Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny, ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Vavakintsika sotra toy izay Andriamanitra noho ny fitahinao manokana ka manana tombotsoa iankohaka sy amin'ny voninahitra anao ary ifandray manao manokana amin'izao fanompopovana zao ka ny angatanay aminao dia hatreo amin'ny fahafenony izao fotoana izao ka fananao masina ny hoetanivonay ka ho tsapanay izany fanatrehanao zany ary hitondra fiadanam-po sy fahafinaretana sy fivaliana ho anay tsirairay avy. Amin'an'ny Jesosy nangatana izany. Amen. Falmerabanao nahatratra izao sabata mahafinaritra izao. Arabaina manokana dada, neny, zoky, zandry sy ireo rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fanompoam-pivavahana izao. Enganie, ka tena ho fitsarana ho antsika tokoa izao sabata izay nomen'Andriamanitra izao. Ary misy ve marary amintsika? Tsarovy fa Andriamanitra no anasitrana amin'izao sabata fanasitranana izao. Firariana ary dia enganie ka hoeniko ny fifaliana sy ny fiadanana ny tontolo androntsika tsirairay avy. Amen. Eo an-tongotra Jesao miantorahako mpanomponao, feno misy vonjy-hoay tena azo antoka, o fifaliana nomena tsy ho tapitra mandrakizay, fiadanana no tsapakora eo anilanao Jesosy. Fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao, ny sambatra itoeranao Jesosy malalako, raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Jesosy atolotro ho anao zao tena koizao, na tsy mendrika zare atokany ho anao, fa vononao anarady na humora na husarotra, ianao no yanteherako ka tsy mba manantahotra. Fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao, ny sambatra hitoeranao Jesosy malalako, raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao,
Jeso malalako raisorasore misaotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Manasanao ankehitriny andray ny baibolinao ka hamaky ny teny izay hita amin'ny Jaona 8:1-7 isika. Jaona 8:1-7. Vakina teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaiky fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mbola ho tizantsika ihany ny vaky teny izay hitantsika eo amin'ny mpitoroteny. Mpitoroteny 7:7-8. Mpitoroteny 7:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra azony tanana tao dia teo amin'ny herinao. Hotahinany teny rehefa arahana fanazavana. Manasanao ary andeha himba vavaka isika amin'ity fotoana itikatra. Vavaka isika. Masina, masina, masina ianao Andriamanitra ray zanaka rehefa nay masina. Ianao lay Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao. Tao anatin'ny enemana ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito dia sabatanao masina izany. Ianao Andriamanitra no iankofanay sy anonanay izao vavaka izao. Koa asandratray Andriamanitra ny voninahitra ao. Ary homena ihany koa ny dera sy ny aza ary ny voninahitra. Saotranao Andriamanitra no ny fitantananao ny fiainan'ny tsirairay avy. Nanomezanao anay fahasalamana, tombonandro pahavelomana, ka afaka midera sy mamay voninahitra ny anaranao. Saotranao ihany koa Andriamanitra no ny fitantananao mahasoa ny tsirairay avy, ka tonga ankehitriny manompanao amin'izao ora masina izao. Mangataka aminao zay Andriamanitra amin'ity fampivavahana manokana itikatra. Misy ireo manana tsy fahasalamana Andriamanitra, mangataka aminao izahay. Atsotranao ny tanampitiavanao ary hanendry ny loharanon'aretina ka ho sitrana izay marary rehetra amin'izao ora izao. Mangataka aminao koa Andriamanitra ho an'ny tokantrano fianakaviana tsirairay avy izay mety mandalo olana eo amin'izany fiainana izany. Mangataka izay Andriamanitra, ianao ane hamany olana tsirairay avy ao anatin'izany tokantrano izany. Mangataka koa izay Andriamanitra ho an'ny firenenay, satria fantatray Andriamanitra fa ianao no nametraka ireo mpitondra tsirairay avy ireo. Koa ingany Andriamanitra homenao fahendrena izy ireo mba hafahany mitondra izao firenena izao ampilaminana. Mangataka ihany koa izay Andriamanitra ho an'ireo zanakao lahy sady hitondra ny teninao amin'ity atoandro itikatra. Ingane ny fananao ampimizara hombanao amin'izy ireo tsirairay avy, ka ny teny izay entin'izy ireo dia teny amelombelona amin'ny famampananay ary handraisanay lesona eo amin'ny fiainanay. Ny fotoana rehetra sy ny zavatra rehetra izay tanterahana dia apetraka feno am-pelatananao fatononona amin'ny arantsy Jesosy vavaka sotra Tompo. Amen. Zao ary dia tonga eo amin'ny fotoana manokana sika
izay nangonana ny fanatitra sy ny ampafolony ka manasanao sahady amoaka izany eny amin'ny toerana any am-paosina amin'ny poketra izay nasianao izany. Rehefa vitanao an-tanana izany dia manasanao mba hivavaka anazy. Asa raha tsaronao ny tantaran'i Abrahama. Fa i Abrahama raha nasain'Andriamanitra hitondra ny zanany anao atao fanatitra hodorana, dia tsy nisalasala izy na natanteraka izany antson'Andriamanitra izany. Fa dia nety ny zanany ary tamin'izay indrindra dia tsy nisalasala izy satria fantany fa tia Andriamanitra izay miantso azy ity dia Andriamanitra fitiavana ary tsy afaka ny hanao zavatra ratsy fa mbola hita ary hanome fitahiana feno anazy mihitsy aza. Teto dia nasain'Andriamanitra nofatorana ny zanak'i Abrahama ary nasaina angona ny kitay fa atao fanatitra hodorana ity zanak'i Abrahama ity. Rehefa vitan'i Abrahama nefa izay dia njano ny feon'Andriamanitra fa heno nanao taminy hoe: ry Abrahama, hitako tokoa izao fa lehilahy matoky ianao. Tao anatin'izany tantara foy izany no mba hitenenako aminao amin'ity anio ity hoe aoka ianao mba hatoky tahaka an'i Abrahama. Eo am-panatanterahana izany fahafolony ho an'Andriamanitra izany. Izao ny antso ataoko anao araka ny voasoratra ao amin'ny Malaki. Malaki 3:7 manao hoe: entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano fireketako, mba sikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho ho Jehova. Raha tsy ovahako ny varavaran'ny lanitra, hampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Raha tsapanao, raha fantatrao fa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia mitaky ny ampafolony sy ny fanatitra ao aminao izy amin'ity anio ity. Tsy ny atsasaky ny arena na ny fananana izay nananao, fa ampafolony kely fotsiny no takian'Andriamanitra aminao. Tiako raha mba hanana fahatokiana tahaka ny Abrahama ianao. Tiako ihany koa raha mba hanana ny fahatokinan'Andriamanitra ianao eo mpanolorana izany fanatitra sy ampafolony izany. Anio dia hitondram-bavaka anao mba hatoky ianao eo amin'ny fiainanao, mba hatoky fa Andriamanitra dia manao zava-dehibe ary manampy anao amin'ny fiarin-karena maro samihafa. Anasanao hiaraka hivavaka amiko ary. Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitra, saotra satria mbola noho ny fitahinao no ahafahanay manatitra indray ny ampafolo-karena sy fanatitra ho anao amin'ity anio ity. Aoka izay mba hatoky tahaka an'i Abrahama, ka ny ampafolony ny kely izay mba hanananay dia hoentinay aminao izany. Ka raiso izany raha sitraka ao Andriamanitra. Ny vola, ny ampafolony no atolotra ianao, fa ny tenanay kosa dia omenay anao, fonay ho anao mba ho fanatitra velona, masina ary akasitrahanao. Izany no fanondriako sy angatahana ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fitahiana
sambatra loatra raha erany fa manam-piarahana, sambatra indrindra raha fody fa manam-pidiana. Tretrika kosa isika volan'ny taona, ko faly mirabanareo tompoko lahy, faly mirabanareo tompoko vavy, nahatratra izao sabata izao. Lohateny toritentsika androany rakizy dia mitondra ny lohateny hoe ilay kaopy tena tiany dada vaky. Inona hoe rakizy? Ilay kaopy tena tiany dada vaky. Fa mialohan'izany dia andaontsika hivavaka. Ahoana moa fanaontsika rakizy? Akomboko ny tanako, ahondroko ny lohako, akipoko ny masoko, vonona hivavaka Jesosy no hatreko, tsy tabataba intsony izahay hivavaka izao. Mitenena Jehova, fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Tiana rakizy dia zazavavy kely taona, ohatra anahy, dia ny tena tiana indrindra rakizy dia manampy aneny ao an-dakozia, manasa vilia, sotro, kaopy ao an-dakozia. Dia ny tena tiana dia indray andro izy miteneneny hoe tiana, andana sasao ilay vilia sy kaopy sy sotro ao an-dakozia. Dia naheno an'izany tiana rakizy dia lasa izy mikorosy mafy be. Dia avy nanasa an'ilay vilia izy dia voasasa ny vilia, nanasa sotro izy dia voasasa an'ilay vilia, ilay sotro dia avy eo amin'izay ozy izy hoe dia nanasa an'ilay kaopy amin'izay izy dia bolisatra ilay kaopy, tondra ozy izy hoe ilay kaopy tena tiany dada ty vaky ty ozy izy. Dia avy tonga koa ilay saka nandona an'ilay kaopy anankiray. Dia ozy izy tiana hoe hitako ny hevitra. Dia avy eo amin'izay no teny an'izany tiana dia tonga koa ny zokiny tiany. Dia avy eo nahita an'ilay kaopy tena tiany dada vaky ny saka. Dia avy eo zokiny tiana teny tany amin'ny neny vaky saka ilay kaopy tena tiany dada. Dia avy eo tsy bedy rakizy tiana satria ilay saka namaky an'ilay kaopy. Dia avy eo natory zareo ny alina. Dia avy eo natahotra tiana nalahelo tiana rakizy. Dia avy eo nakany amin'ny efitrano dada sy neny nandondona moramora. Dia ozy izy neny izao dia nandondona ihany izy. Dia nitokolovin'ny dada teo eo am-baravarankely dia hitan'ny dada ny tongony tiany. Dia avy eo ozy izy dada manontany hoe tiana reo reniny. Dia avy eo ozy izy neny mandroso tiana. Dia ozy izy dada hoe inona ny anao zanaka? Dia ozy izy dada sy neny eo zany namaky an'ilay kaopy ilay tena tiany dada zay vao ilay saka. Dia ozy izy dada hoe fa maninona ary ianao tsy niteny tamin'ny maraina? Dia ozy hoe bedin'i Jesosy zao ny mandainga dia lasa tsy mamaly vavaka intsony koa Jesosy. Dia lesona tsy ho antsika rakizy dia tsy azo mandainga. Fa ny antso antsika dia andao Jaonina voalohany toko voalohany 1:7 manao hoe raha mihaiko ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy. Dia andaontsika hivavaka. Jesosy tahiza mba tanteraka ny sitraponao. Amen. Tarau ni zanaka eti mendikiani tena naikane farayo mamidrafu Yeah.
anao ety mendrikany tena naikany faritra io mamindra fo Farayo mamindrafo Fangi Santuano si ampisai Si andai Alam seso faly miarabatsika tafaraka eto amin'ity androany ity ary mirary ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mba hirotsaka amintsika tsirairay avy indrindraindrindra fa eo am-panarahana izao famparesana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao ka hitantsika ny manokana ny Andriamanitra ka ny fotsika ny saitsika ny fiainantsika manontolo dia hatsapa azy natao hoe fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra izany ary tondra famparesana ao amintsika amindroany miaina eto ambonyty planeta tany ity isika ka tsy afa-miala amin'ny zava-misy sy mitranga eto ary ny tsirairay avy amintsika dia samy manana ny fomba hiatrehany ny fiainana ary samy manana ny fomba fijeriny hiatrehana ny zava-misy rehetra zay mitranga eto ambonyty tany ity ao ny milaza fa sarotra ny fiainana ao ny milaza fa mafy ny fiainana ao reo mimononmonina ary mila okivy mihitsy ary indraindray ary amin'ity androany ity dia tiako ny misaritra ny fomba fijeritsika mba ho tahaka ny fijerin'ny olona mahatoky fijerin'ny olona mahatoky zany fijerin'ny olona mahatoky zany dia ampitondraiky ny lohateny manao hoe eto amin'izao tontolo zao dia misy olana maro samy hafa kanefa amin'izany dia ampitondraiky ny lohateny ty toloteny ity manao hoe eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra no manomboka aveliko indray mandeha zany lohateny zany eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra no manomboka eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra no manomboka andeha asika ijery tantara telo ao anatin'ny Saotra Masina ahitantsika zany lohahevitra mitondra fanantenana lohahevitra zay
ananan'ny olona fijery mahatoky zany. Ka ao amin'ny Exodosy 4:20 zay tantara efa mahazatra antsika ihany izy ity a, milaza ny angan'ny zanak'Israely avy any Egypta hamonjy ny tany Kanana. Ary ao anatin'io Exodosy 4:20 io a no ahitantsika fijerin'olona anankiroa izay tiako ny isaritanasantsika androany. Ka ny fijery voalohany a dia ao amin'ny Exodosy 4:20 ny andininy 10 sy ny 11 ary hatramin'ny 12 dia toy izao ny vaky ny teny. Ary efa mbi akaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony, ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manenjika azy, dia raiky tahotra indrindra zanak'Israely ka nitarenda tamin'ny Mosesy. Ary hoy izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fasina va tany Egypta no nentinao fahatetehany hevitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va ny teny nolazanay taminao fony tany Egypta? Aoka izahay avelao ihany izahay hanompony Egyptianina, fa leonay manompony Egyptianina toy izay ho faty aty an'hevitra. Eto zany dia misy fomba fijery ny reto zanak'Israely izay niala avy tany Egypta, rehefa nanompony masony izy nahatazana reto Egyptianina manenjika amin'ny kalesy sy ny miaramila, dia zao ny voalaza teo amin'io tenin'Andriamanitra io amin'ny andininy 10 io manao hoe dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely. Zany hoe na dia tsy ny tena izy ireo, rehefa natazana ny Egyptianina dia nahita n'ilay Egyptiana nenjika dia hita soratra ny amin'ny endriny izay natao hoe raiky tahotra zany. Zany hoe mety ny valo mainty mihitsy izy, mety ny varaontsana, mety nangovotra, satria reto Egyptianina reto dia tsy mitsitsy mihitsy fa mirodorodo, ary izany fahitany zany no naraiky tahotra azy. Hita soratra teo amin'ny endriny zany fa mivalo mainty na nangovotra reto zanak'Israely reto. Izay ny fijeriny reto zanak'Israely reto, zay ny fijeriny reto zanak'Israely reto. Manao andray kosa ny fijery Mosesy, ilay atao hoe fijerin'ny olona mahatoky, na la hoe eo amin'izay tsy vitantsika Andriamanitra no manomboka. Dia zao ny fijery Mosesy io toe-javatra io eo amin'ny dininy 17. Ary io Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra anareo, mijanona fa ho hitanareo fa mijen'ny Jehova zay ataony anio, fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo mandrakizay. Zany natao hoe fijerin'ny olona mahatoky rehefa mamakivaky ty fiainana ity fantany tsara fa eo amin'izay tsy vitantsika Andriamanitra no manomboka. Ary zany ny fijery Mosesy ary hitantsika ny tantara fa nanomboka tokoa Andriamanitra teo amin'io tantara io fa levona tao anatin'ny ranomasina ireo Egyptianina zay nanenjika azy. Dia tiako koa ny mijery ny tantara faharoa, hitantsika ao amin'ny Daniela 2 ny andininy Daniela 2 zay akatsika fampiresana raha ohatra ka mamakivaky izao fiainana izao sika, tsy maintsy miatrika ny zava-misy sy mitranga eto amin'ity fiainana andalovantsika ity. Ny Daniela 2 dia fantatsika tsara fa misy mpanjaka ao zay nanofy, ary efa nanofy ty mpanjaka ty dia nitebotebo ny fanahiny, ary adino ilay nofy ka tsy fantany hoe inona ilay nofiny, inona ny zavatra mitranga, dia nitebotebo izy. Ary nangonony daholo ny mpanandro sy ny mpiskidy sy ireo mpahay rehetra tao amin'ny fanjakany mba ilaza amin'ny mpanjaka ny nofy. Ary rehefa natsory zao dia tsy nahafantatra koa izy mpanjaka, rehefa tsy fantatra reo zany nofy dia aringana ho faty ianareo. Dia izao fijery reto mpanandro sy mpiskidy ireto izany fanadinana zay napetraky ny mpanjaka izany. Ao amin'ny Daniela 2 ny andininy 10. Ny Kalediana namaly teo an-trehan'ny mpanjaka hoe tsy misy olona ty ambonin'ny tany mahay milaza zany nofo ny mpanjaka izany, fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia lehibe aza sy mahery aza nilaza zavatra toy izany tamin'ny omby azy sy ny mpiskidy ary ny Kalediana. Andininy 12 asarotra ny zavatra anotanin'ny mpanjaka. Eto amin'ity tantara ity zany dia izay ny fomba fijery reto Kalediana, reto mpiskidy sy ny mpanandro sy ny Kalediana, fa milaza izy fa hoe sarotra, ary mbola tsy misy nametraka zany fantany zany fa sarotra ozy izy. Eny fa na dia Daniela izy dia nanana ny fomba fijery ihany koa eo amin'ny andininy 17 Daniela dia milaza fa hoe nahoana no dia mafy toy izany. Daniela koa dia milaza fa mafy. Reto mpiskidy sy mpanandro dia milaza fa hoe sarotra, fa Daniela koa dia milaza hoe nahoana ny dia mafy. Kanefa ry havana, Daniela dia nanana fijery n'olona mahatoky,
Daniel dia mahafantatra tsara fa eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra no manomboka. Ka hoy Daniel eo amin'ny andininy fahafito amby roapolo hoe dia namaly teo anatin'ny mpanjaka. Daniel ilay nanao hoe ilay zava-miafina nanontany mpanjaka dia tsy hain'ny olo-kendry, na ny mpitsikidy, na ny omby asy, na ny mpanandro, olazainy amin'ny mpanjaka. Hoy izy andininy fahavalo amby roapolo hoe kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho ny zava-miafina. Mamakivaky ty tany ty tsika. Eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra no manomboka. Eo amin'izay tsy vita an'ireto kaledianina, tsy vita hoe ahoana no ilazana no fompanjaka, eo Andriamanitra riavana malala no manomboka. Ny tantara fahatelo zay hitaritana saitsika dia eo amin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahaenina ny andininy fahavalo ka hatramin'ny manaraka zay hitatsika eo ny toezany tantara izany. Ity tantara ity dia milaza ny amin'ny mpanjaka ny Siria. Mpanjaka ny Siria zay itoby manodidina ny zanak'Israely ary isambotra azy ireo. Dia zao ny voalaza ny andininy fahavalo. Ary mpanjaka ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina no itobiko. Ary ilay nan'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjaka ny Siria nanao hoe tandremo fa andreo makany ananina ianao fa any no idiran'ny Sirianina. Eto zany dia misy tantara fa ny mpanjaka ny Siria zany dia nandeha any ananina itoby hiady amin'ny zanak'Israely. Kanefa raha vao miteny fotsiny mpanjaka hoe any ananina no itoby dia misy milaza izany paikady na stratégie zay apetraky ny mpanjaka izany dia fantatry ny zanak'Israely fa ananina ny mpanjaka dia mampitandrina reto zanak'Israely reto Elisa mba tsy hakany ananina. Ary ny mpanjaka ny Israely naniraka tany amin'izay ny olazain'ny lelan'Andriamanitra, izay ny olazain'ny lelan'Andriamanitra tamin'ny sy nananariny azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa. Dia amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia hitatsika ny vaky ny Siratra Masina hoe dia sosa indrindra ny fon'ny mpanjaka ny Siria noho izany zavatra izany. Koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambarinareo avy zay eto amintsika momba ny mpanjaka ny Israely. Izany hoe eto zany lay mpanjaka ny Siria dia ohatran'ny mahatsiaro hoe sao dia ato amintsika ato no misy mamoaka secret fa isaky izay andeha isambotra ny zanak'Israely hiady amin'ny zanak'Israely dia afa-tsy any izy fa lasa izy miala. Dia zao ny voalazan'ny toy manaraka eo. Ary io mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjaka ny Israely na dia zay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao azy. Jero tsara amin'izany fandehana zany tantara zany. Rehefa manao paikady zany ny mpanjaka ny Siria handeha hanafika ny zanak'Israely, Elisa ny amin'ny tany Samaria ny amin'ny Israely, dia efa omen'Andriamanitra ny Elisa sady izany paikady zany. Ary fantatry reto mpanompo ny mpanjaka ny Siria reto zany ka nilaza izy hoe fa na dia ao amin'ny fandrinanao azy ianao. Misy fomba fitenitsika manao hoe manify ny rindrina. Eto dia tsy ny rindrina ny manify fa Andriamanitra misy no mitondra lay fieritreretana tao amin'ny mpanjaka ny Israely ka mampity zany eo amin'ny Elisa. Ka na dia any an-drahatrano ny ampandriana azy dia fantatry Elisa ny paikady rehetra zay ataony hiadina amin'ny zanak'Israely ka lasa mitondra iny any amin'ny mpanjaka ny Israely Elisa ary izy ireo dia miala amin'izany fanafiana ataon'ny mpanjaka ny Siria zany. Dia andao zay antsika ihany ny andininy Siratra Masina andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny mpanjaka faharoa toko fahiny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary io mpanjaka andeha zao izay toerany mba hanirahako hisambotra azy hanao zay taminy hoe aodotana izy. Ny paikady faharoa zany zay apetraky ny mpanjaka ny Siria dia hoe aiza ny misy an'io Elisa io fa andeha hisambotra azy sika. Dia hoy leo zatovy hoe ao adotana, ao adotana. Dia nampandeha soavaly sy kalesy sy miaramila be any izy ka tonga alina ireo manodidina ny tanàna. Zay zany ny paikady apetraky ny Siria hoe mandana mandeha alina ianareo dia mitombo manodidina ny tanàna fa hisambotra ilay lehilahy ilay mpaminany eo amin'ny Israely dia Elisa izany. Eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia zao ny voalaza Siratra Masina. Ary rehefa ny fomaraina koa zatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika raha vao fomaraina zatoviny Eli vao fomaraina. Zany hoe tokony mbola fiamborona ny hoenina, tokony mbola masandro mibalika, tokony mbola azavana fivaliana ny hoenina. Kanefa raha vao mikoso maso izy zavana dia indry fa fahavalo manodidina no mitoby. Ary eto izy dia mampiasa ilay voambolina manao hoe indrisy tompoko, indrisy tompoko. Ary mamakivaky ity fiainana ity sika.
misedra reo zavatra mitranga rehetra atsy azotsika idifirana na ny akehitriny na ny hoavy fa misy olana manlakariva mitranga any akabeazan'ny olona dia milaza izany hoe indrisy tompoko. Zany indrisy tompoko zany dia mampiseho fisetona lalina, mampiseho fa averesakevitra, mampiseho fa tsy afaka manao na inona na inona tahaka ny hoe valala voatango indrisy tompoko. Izay ny fijery zatovo ny Elisa. Fa Elisa kosa dia manana fijery mahatoky ary mahafantatra tsara fa eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra ny manomboka. Dia hoy Elisa eo amin'ny 9:20 hoe ary Elisa aza matahotra fa momba antsika dia be no momba azy. Ry havana malala, eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra ny manomboka. Eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra ny manomboka. Ary amin'ny 9:20 dia hoy hoe ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao aho ampahirato ny masony mba hahitany. Izany hoe nangataka tamin'Andriamanitra Elisa ho andreto zatovo ndreto mba hitovy ny fomba fijery. Izany hoe mba samy anana fijery mahatoky na lay zatovo na Elisa. Fa eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra no manomboka. Ary efa nampahiratra amin'ny mason'ny zatovo, ary efa nampahiratana amin'ny mason'ny zatovo dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly tsy kalesy ary afo manodidina. Izany hoe ny miaramila ny Siria zany dia efa manodidina eo. Soavaly izy tsy kalesy ary miaramila. Fa ny hitan'ny leto zatovo reto kosa rehefa nampahiratana ny masony dia nahita mihoatra noho n'ilay fahavalo manodidina izy. Satria mbola misy kalesy afo manodidina any Elisa. Ary hitantsika ny tantara fa rehefa nidina reo miaramila ny Siria ireo dia nangataka Elisa tamin'Andriamanitra, Andriamanitra atao manjambena ny mason'ireo. Dia nataon'Andriamanitra manjambena satria fantatr'Andriamanitra, fantatra Elisa. Fa eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra manomboka. Nanjambena amin'ny mason'izy ireo dia Elisa no mitantana ny diany ny taritiny Elisa hoe aty. Tantara mahavariny zany ry havana. Elisa lay hosamborona ao Dotana. Elisa lay hosamborona teny amin'ny mpanjaka ny Siria. Io Elisa io no mitaradalina azy eo aloha. Nefa tsy fantany kory. Satria Andriamanitra mitratrehitra eo amin'izay tsy vita. Nentina teo amin'ny mpanjaka ny Israely tao Samaria. Rehefa tafiditra tao anatin'ny tombony Samaria reto miaramila ny Siria reto dia nangataka indray Elisa hoe Andriamanitra ampahirato ny masony. Fa rehefa nahiratra amin'ny masony reto miaramila ny Siriany reto tanaka izy. Fa lay vahoaka saika hodidinina indray no indro manodidina azy. Ary nametra-panontaniana Elisa, nametra-panontaniana amin'ny mpanjaka manao hoe ino nataoko? Ho vonoko ve reto miaramila ny Siria reto? Dia namaly Elisa manao hoe aza vonoina izy, omeo sakafo izy, omeo rano izy, dia andana azy eo mody. Ary nomeny sakafo sy rano ireo ary tsy natoady tamin'ny Israely intsony ireo. Ry havana malala, raha fitinina ny tantara dia izao. Tsy maintsy mamakivaky ty fiainany ty isika. Tsy maintsy misedra ny zava-misy tamin'ity planeta tany ty isika. Fa ny fomba fijeritsika dia tsy maintsy mizara roa. Na isika manana fijery tahaka ny fijerin'ny olona mahatoky ka eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra ny manomboka. Na isika manana fijery tahaka an'ireo zanak'Israely tany Egypta, tany amoron-dranomasina ka imenomenona, atahotra, imononmonina ary ahatsiaro fa hoe hivean-dalina indray ny Egypta. Na isika manana fijery tahaka ny tamin'ny andron'ny Daniel ka ireo mpisikity izy ireo mpanandro dia nilaza fa hoe sarotra zany zavatra izany, mafy zany zavatra izany, tsy hay zany zavatra izany. Ry havana malala, amin'ity androany ity andao manana fijery mahatoky tahaka ny fijeryn'ny Daniel isika. Fa misy Andriamanitra ny an-danitra mahay mamotra ny zavatra rehetra. Andao manana fijery mahatoky tahaka ny Mosesy ka ilaza hoe ho hitanareo ny famonjen'i Jehova. Andao manana fijery mahatoky tahaka ny Elisa ka ilaza manao hoe ny momba antsika dia betsaka noho ny momba azy. Inona ny olana? Ny olana ry havana dia izao. Ampy ve ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra? Ampy ve ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra? Fa rehefa ampy ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra dia manana fijery mahatoky. Fa na inona sedram-piainana, na inona zava-mitranga dia izao ataovy an-tsaina. Eo amin'izay tsy vitatsika Andriamanitra no manomboka. Ary indramiko nitsodran'ny Mosesy manao hoe ho hitanareo famonjen'i Jehova. Ka egnanesika tsirairavy ry havana
mba samy ahita ny famonjeny Jehova. Dia ilay famonjena afara tampony dia ilay tao amin'ny Kristy zany. Kristy ilay maty noho ny fahotantsika. Kristy ilay nitondra ny fahotantsika. Kristy ilay manao fifonana ao antsika. Ary ny famonjena afara tampo izay tokony ho hitantsika, izay tokony ho jerentsika dia Kristy ho avy tsy ho ela eny amin'ny rao an-lanitra. Satria Kristy ilay ho avy tsy ela amin'ny rao an-lanitra io no hanomboka eo amin'izay tsy vitantsika ka hitondrantsika ho any amin'ilay tany fahasambarana. Tsy ny ranomasina tsony no hikatona, tsy Egyptianina tsony no faty, tsy ny miaramila Siria tsony no vonoina, fa ity tany ity mihitsy izay feno olana, feno aretina, feno mampitebiteby, feno mampitahotra ny lozantsika ka ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao tsika. Ataovy teny filamatra eo amin'ny fiainona hoe eo amin'izay tsy vitantsika Andriamanitra no manomboka. Hitantsika ny Andriamanitra. Amen. Vavaksika sonao zay Andriamanitra satria lehibe loatra amin'ny fitiavanao anay. Ary mijery mandrakariva ny fizotron'ny tantara ny tany izahay ianao ary mahafantatra fa
misedra olana mandrakariva ary izahay dia tsy afa-miala amin'izany ko mangatak'izay Andriamanitra raha toka kely ny finoanay raha toka ny salasalany amin'izany atao hoe Mahandriamanitra amin'ny tantana ny fiainana eto ambony tany izany izahay dia ampianatra hoe amin'ity androany ity mba hatoky anao ka na inona sedram-piainana hatrehanay sy mbola mety ho hatrehanay mandra-piavy ny kristianina amin'ny lanitra dia ngane mba hanana fijery mahatoky izahay fa eo amin'izay tsy vitanay Andriamanitra no manomboka. Amen.